Araka ivavaka sika araka izy Andriamanitro, misaotranao zahay noho ny fitantananao anay, nomenao izao fotoana manokana izao indray. Io Jesosy eo ny teny izay holazaina, mba ho tafalatsaka ao an-tsaina sy ao am-ponay, ary ampio izay mba hatoky mandrakariva fa miasa mikarakara anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tany Filipina araka izy ny tantara ity no niseho hitondranantsika rehetra tamin'ny maraina ny 7 Novambra 2022. Fantatrareo ve hoe aiza ho aiza ny Filipina izany? Andeha jerentsika ny saritany Io zao Filipina any amin'ny ranomasimben'ny Pasifika, any amin'ny kontinanta Aziatika no misy an'izany. Tao amin'ny tanàna io dia nisy namatsika, ankizy kely ohatratsika, Juni anaran'ilay lehilahy dia manana zandry vavikely izy hoe Mimi dia miara-mipetraka amin'ny dada sy neniny. Trano eo amoron'ny ranomasina no misy andry zareo. Ary indray andro rakizy tazana teo ambavakely dada dia nahita onja avo be mihitsy. Nefany tamin'izany fotoana izany talohan'io mbola tsara be ny andro, posaka be ny masoandro. Ary tsy nisy ny raharaha fampitandremana ny lazain'ny plazan'ny toetrandro ny olona teo amin'ny tanàna Filipina tamin'izay. Tahaka ny tamin'ny andro Noa tadidinareo ve rakizy ny tantara Noa? Tsara be mihitsy ny andro tamin'izany dia nasain'i Noa hiditra ao anatin'ilay samby fiaranamboarina reto olona teo an-tanàna reto. Fa nomehezandry zareo Noa rakizy satria ny andro tsara be io ve dia ahoana nisian'izany safotrano izany eto ambonin'ny tany? Ampidirina tao anatin'ny samby fiara ny biby rehetrarehetra. Rehefa niditra tao dia narindrin'Andriamanitra ny varavarana, tonga tokoa ny loza fa safotry ny rano ity tany rehetrarehetra ity, ka tsy nisy afa-tsy ny samby fiaran'ny Noa ihany sisa no hitantsingevana teny ambony rano. Ohatr'izay ihany koa rakizy no niseho tany Filipina tao amin'ny tanànandry Juni sy Mimi. Indray maraina isakafo ry zareo, sendra nitazana teo am-baravarankely dada dia nahita onja ngeza be. Ary rehefa nahita an'iny izy dia nitaitra sady niteny tamin'ny vady aman-janany hoe misy onja ngeza be fa tena ho avy tokoa ny rivo-doza. Na ianao n'izany ny tao an-trano latsaka daholo ny sotro sy ny vilia sy ny zavatra rehetra teo ambony latabatra satria taitra. Dia hoy dada hoe andahoaingana antsika handositra an'ity loza ity. Lasa neny nakany hatramin'ny fandriana aloha nakaboty fotsy satria fantany fa tsy maintsy angatsika reto zanany reto. Teo ampakana ny body fotsy izy dia nanaraka azy tao koa Juni dia nanontany hoe neny ho faty koa ve tsika dia ho rava koa ve ny tranontsika ry neny? Dia hoy neny hoe andahoaingana aloha tsika monjy ny dada ry Juni andao aza matahotra fa hikarakaratsika Jesosy Dia lasa nanenjika ny dada sy nomisy zareo. Nandeha aingana arak'izay azo atao zareo hamonjy an'ilay toerana avoavo kokoa izay efa nisy an'ireo mpiray tanàna taminy. Dia nandeha ry zareo. Tianareo ve nahita hoe nanahoana re zavatra nitranga tamin'izany 7 Novambra 2022 izany? Nanonja be mihitsy ny ranomasina. Tena nasika ny ranomasina. Jerenareo nge tsisy ninona hita tsony. Lasa ny rano daholo na ny tomobila na ny trano reny hitanareo reny. Tena loza tena izany atao hoe loza. Teto amintsika manko misy cyclone mandalo. Fa ny zareo tsy cyclone ny antsony azy fa typhon ary tena mbola mafy be noho ny cyclone. Lasa ny rano daholo na ny trano na ny zavatra rehetra teo ambony tanàna Filipina rakizy. Dia ny hoe ange teo an'ilay rivotra tena matsiravina. Lasa izy efa mianaka. Lasa amin'izay izy dia hamonjy an'ilay havany ery amin'ny aram-bato ery. Ary rehefa tonga teny izy mbola avo foana ny orana. Hitan'ny eny amin'izay fa nangatsika be izy da sady natahotra nangovotra izy. Dia hoy dada hoe zao rakizy aza matahotra tsony efa voaaro tsika izao fa hikarakaratsika Jesosy. Zareo ange fomba nitantany any antsika tsy maty tsika fa reto daholo tsika efa mianaka. Sa tsy izany ve? Endry dada reto daholo tokoa tsika efa mianaka. Dia nitsika Juni sady niankina tamin'ny dada no teny hoe tsy atahotra tsony sa tsy izany ry dada? Izany mihitsy anaka hoy neny.
Efa nilazan'izany ao am-petera voalohany toko fadimy andininy fa fito hoe apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no iay anareo. Andeny averintsika izany toko sy andininy izany averin'ny jinisy mimi ary ny ankizy rehetrarehetra. Petera voalohany toko fadimy andininy fa fito. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no iay anareo. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fikarakaranao anay na dia tao anatin'ilay rivo-doza azy zahay. Amen. Zany rakizy ny vavaka nataony Jini. Tena faly izy ary tena nihira mihitsy izy hoe aika izerineny vao mazava amiko ny dikan'ilay hira hoe Jesosy no mpamily samboko misosasosa ery tena soa ny loza tsy atahorako izao Jesosy no mpamiliko misosasosa ery tena soa. Rehefa nitsatra rakizy ny tafio-drivotra dia hita fa rava avokoa ny 700 ny tanàna tao Filipina. Raha ny fitambarany dia nisy fiantraikany tamin'ny olona nanodidina ny 12 tapitrisa manerana ny Filipina afovoany ity rivo-doza mahery be ity. Ka zao mitranga ny loza nefa mbola afaka matoky an' Jesosy foana isika hitarika antsika satria mikarakara antsika izy. Yara ivavaka isika. Jesosy saotra anao fanamenao lesona tamin'iny tantara. Ampis zahay atoky anao hatrany satria fantatria fa ianao vahaolana. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatahanay an'izany vavaka izany. Amen. Tadidiro rakizy fa miasa mikarakara anareo foana Jesosy dia izay aloha ny androany fa makasitraka indrindra amin'ny herin'indray Mialoha indrindra ny andraisantsika ny vatsy amin'ny alalan'ny ray aman-dreny pasteur dia indesika iaino sy ianoka ao anatin'ity hira atolotry ny chorale adventiste avy ao Mandrosoa tondra ny lohateny hoe ianao. Ireri, yanau, siaru,
Rehefa malala raisina ho fifaliana ny miona amintsika amin'izao sabata izao. Raha miaraka mamy voninahitra an'Andriamanitra eto indray isika mba ho fotoana mamy eny ty fotoana ity andraisantsika fampaherezana sy atsapatsika ny fanatrehan'ny tompo. Fotoana manokana no iarahantsika amin'ity sabata ity satria sabata manokana ihany koa ity sabata ity ho an'ny fiangonantsika dia ny fiangonana advantista maneran-tany. Andro manokana natokana izy ity mba hiadiana amin'ny herisetra. Dia ny liko atoko 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny 7 moa nefa toko sy andininy nefa novakiana tamintsika teo ifototra be da be avy zany toko zany sika rehefa avy eo. Fa ny fihetsiky Jesosy manoloana ny olona marefo na mizaka ny vokatra ireny zavatra tsy zaka ireny na herisetra ireny. Zay no tanjona sy fototra ivondronan'ity fampaherezana androany ity. Ka milohan'ny andrenesantsika an'izany ary dia asaiko anareo miaraka anontrika milohantsika vetivety fa hivavaka sika tompoka. Saotranao indrindra zay Andriamanitray fa mianao an'izao fotoana zao mbola fahanay mijoro eto mizara ny fahamarina dia mizara ny teninao. Sokafy ny fomba mampanahy ny mpiaino Andriamanitra ary aoka ny fanahinao masitra koa anositra ny molotry ny mpanomponao. Amin'ireo fo zay rehetra mamela ny elokay fa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantarana vehivavy anankiray izy ity. Vehivavy anankiray manana tsy fahasalamana nanjoko nandritry ny 20 taona. Fa ny mahafinaritra tamin'ity vehivavy ity dia nanam-paharetana izy, manana finoana ary nanana fanantenana. Satria tsy ho adonontsika fa isa-tsabatany izy raha niditra ny sinagoga nandritra zay 20 taona narariany zay dia nanany tena mandrakariva fa isy fitsaharany ny fijaliany sy ny fahasaranany. Koa inona tokoa raha ny zavatra niseho ndray sabata dia nisy mpitsidika anankiray tao amin'ny sinagoga ary io no nanovany zavatra rehetra teo amin'ny fiainany. No faharanan'ilay vahiny mpitsidika ny fijaliany sy ny fanaintainany rehetra. Nanasitrana azy lay mpitsidika. Ny anaran'ilay mpitsidika dia fantatsika fa Jesosy, tsy iza fa Jesosy avy any Nazareta izany. Ry havana, manana fotoana lavalava kokoa sika rehefa avy eo andinihana ny liko atoko 7 manomboka eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 io. Fa izao aloha dia misy tsy azo dinganina mihitsy ny amin'ny foto-kevin-dehibe an'ity filazantsara ny liko ity. Tokony ho fantatsika zany ka mamela anareo mba hijery vetivety an'izay tsika rehetra. Iza moa zany zao Jesosy ary inona ny hiraka ny tanterahany ao amin'ity filazantsara ny liko ity. Tadidiontsika tsara rehefa mijery sika fa ny filazantsara ny liko irery ary io ihany no mitantara ny amin'ity vehivavy zay nanjoko nandritry ny 20 taona ity. Dia andao jerevantsika ary le tontolo-kevitry ny filazantsara ny liko anie. Asaiko ianareo mba samy andray baiboly isika ny liko atoko 4 manomboka eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 17 no vakitsika. Ho vakitsika zany teny zany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta zay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'ny Isaia mpaminany ary noho ny namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko. Satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana mifatotra izy sy fampahiratana mijamba, anafaka zay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Amin'io toko sy andininy io dia misy hevitra anankitelo lehibe ho raisitsika. Ny voalohany dia zao: isaky ny sabata Jesosy dia makany amin'ny sinagoga. Tsy ndraindray zany fa fanao mahazatra ny Jesosy ny makany amin'ny sinagoga rehefa sabata na makany am-piangonana zany. Zany sabata zany moa dia fantatsika tsara fa andro asabotsy zany. Ny faharoa dia zao: Jesosy rehefa makany amin'ny tempoly na makany amin'ny sinagoga na makany am-piangonana rehefa sabata dia manana sotoavina. Ka ny sotoaviny dia ny fampianarana, ary ny fampianarana zay ataony dia tsy misy afa-tsy ny soratra masina irery ihany. Naroso azy hitantsika tsara eo amin'ny toko sy andininy vakitsika teo fa eo amin'ny 17 natolotra azy ny bokin'ny Isaia mpaminany, ny baiboly no natolotra azy. Jesosy rehefa tonga ao amin'ny tempoly
de amerina ny olona ho amin'ny fahamarinana. Efa be loatra mantsy a ny anganongano, ny lovatsofina zay efa nampidiriny mpitondra fivavahana ka nahatonga ny olona tsy de atoko tsony ny soratra masina, fa Jesosy kosa rehefa manao fampianarana ao amin'ny tempoly dia ny soratra masina no ampianariny ary tsy misy afa-tsy ny soratra masina rerany satria zany no mamerina ny olona indray eo amin'ny fahamarinana. Ny fahatelo farany eo amin'ny Luka 4 io dia zao, lay fanehoany Jesosy ny fitiavany ny olona. Vaovao mahafalo an'ny malahelo no entiny, fandefasana ny mpifatotra no entiny, fampahiratana ho an'ny jamba, fanafahana ny ampahoriana, hitory ny taona-kasitrahan'i Jehova. Dia raha fitinina dia zao, ny fampianaran'i Jesosy zany dia mihodina eo amin'ny fanompoana ny hafa. Tsy azontsika ho didy tsy hita izay tontolo-kevitry Lioka izay raha nanoratra ny filazantsarany Lioka izy. Fa misy fanao mahazatra an' Jesosy dia ny makany amin'ny sinagoga rehefa sabata. Jesosy dia tsy maintsy mampianatra ny fahamarinana araka ny voalazan'ny soratra masina irery ihany, ary Jesosy ny antony natongavany sy ny iraka ny andreketany dia ny aneho fitiavana ny olona, iombona amin'ny hafa ary anompo ny hafa. Ko rehefa fantatsika ary zay dia andeha sokafana amin'izay ary le ao amin'ny Luka 4:17 zay efa nambara tamintsika teo fa io ngeny tena ho resahantsika amin'ity androany ty. Tamin'izay fotoana izay dia tsy maintsy niato ny dian'i Jesosy andeha ho an'i Jerosalema. Sabata ny andro ary dia niditra tao amin'ny sinagoga izy ireo, tsy fantatra aloha le toerana, tsy nolazainy eo te inona le toerana nisy azy. Ary manaraka an'izany ihany koa dia tsy ambaran'ilay tantara ihany koa na ny anaran'ity vehivavy ty azy. Zay rehefa malala no mampafinaritra n'ity tantara ity, tena mahafinaritra ny ity tantara ity satria manome fanantenana ho an'ny olona rehetra ity tantara ity, manome fanantenana ho an'ny olona rehetra zay hiarany zavatra tsy mety. Tsy natao an'ity vehivavy zay manjoko ity ihany izy, tsy nolazaina ny anarany satria afaka mipetraka eo amin'ny toerany koa ny tenako, afaka mipetraka eo amin'ny toerany ny tenanao, afaka mipetraka eo amin'ny toeran'izany vehivavy zany zay hiarany zavatra tsy mety zany isika menakavy. Nambara antsika teo fa Lioka ihany mba mitantaran'izy ity. Mety amin'ny fangorahany mampitsabo azy. Fantatsika mantsy fa Lioka manko dia mpitsabo, ka mety avy amin'ny fahalemem-panahy mampitsabo azy mahita olona anankiray marary, mangoraka an'le marary, maniry fatratra ny ahatonga fahasitranana ho an'le marary, ary dia anisany nanintona azy nanoratra an'ity ao amin'ny filazantsarany. Ary lay fanasitranana mahafinaritra indrindra zay nataon'i Jesosy taminy, ary dia anisany nahafa-po azy amin'ny mampitsabo azy zany. Zany no tena antony tena mainty nanosika azy anoratra an'izy ity. Fa manahoana hoe le vehivavy dia jerevantsika eo amin'ny 9:12 Lioka 4:17 nanahoana tokoa ity vehivavy ity. Ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafarofy 18 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Vehivavy anankiray vesaran'ny areti-panahy sy aretim-batana. Ny mpandinika ny Baiboly dia mieritreritra fa izany spondylitis ankylopietika zany no aretina mahazo an'ity vehivavy ity. Raha zavainy fofofa ny tenantsika tsy mpitsabo, pastora fa tsy mpitsabo dia zao ny voalazany. Misy fanaintainany taolana sy ny van'ny taolana izy io, kanefa dia tsy afa-metsika. Tsy afa-metsika fa dia mikatso. Rehefa manjoko izy dia tsy afaka metsika amin'izay tsony fa dia mikatso eo. Nefa dia tena manaintaina ary tena maharary izany. Ny antony nahatonga an'izy io araka ny fandinihan'ny mpanao Baiboly ihany dia tsy inona akory fa vokatry ny herisetra ara-pananahana hono no nahatonga an'izy io. Vokatry ny herisetra ara-pananahana. Mampalahelo herisetra ara-pananahana zay atao amin'ny vehivavy. Mba azahoantsika azy tsara dia zao, ianareo ve efa mba tery, efa natsapan'izany hoe tery zany ianareo. Raha nandeha fiara ka maro ny olona, ny fiara kely dia tery, voaketiko ao ny lohalika. Mandra-piala ny fiara, ora maromaro, nandro maromaro, tsaronao takanefa tsy misy tsony ny tongotra ao fa marary. Ravana malalisany, tsapatsika ve ny fahorian'ity vehivavy ity sy ny fijaliana? 18 taona.
20 taona izy tratranyty aretiny ty ary ny natonga an'izany de vokatry ny herisetra ara-pananahana mafy ny manjoan'ity vehivavy ity amin'ny teny haitsika tsara ny teny azy de hoe mety ny violena zany izy zany ny tena azotsika tsara ngamba ny violena ary ny baiboly ndray nefa na Jesosy tsy misahirana loatra mitadin'le olona hoe iza ny nanao violina azy tsy nisy nitady an'izay tsy sahirana am'izany ny baiboly le dahalo tary ve sa le jolamboto tary fa ny zavatra ambaran'i Jesosy araky ny voalaza eny amin'ny 19:20 de inona ozy izy ahoanao Jesosy avy amin'ny satana io riava malalisany tsy misy azo eritreretina mihitsy zavatra entina marinana ny fanaovana herisetra sy ny fanararotana fa ny herisetra rehetra na amin'ny endrika manao ahoana na amin'ny endrika manao ahoana ny fanararotana na manao ahoana na manao ahoana de avy amin'ny satana riava malalisany tsy avy amin'ny Jesosy zany tsy ny kristianina no andray anjara amin'izany fanararotana sy fanaovana herisetra izany misy isa kely reto zay nojerevana tam'ireny tambazotra reny ny zavatra miseho tao alohan'ny confinement zay misy atsika zao mandritry nyty maneran-tany ty mihitsy fa tsy ny eto Madagasikara ihany ny isan'ny antso ataroby zay azo ny mpitandro filaminana amin'ny fiarovana ny vehivavy sy ny olona marefo amin'ny herisetra maneran-tany dia tafakatra hatrany amin'ny 9 isan-jato zava-doza re olona mitombo zay tratra ary feno herisetra zany eny amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any ahinao feno herisetra mihitsy ahinao sika menakafy de manao herisetra daholo ary misy iaran'ny herisetra avokoa any amin'ny tokantrano misy azy zany zava-doza zany ny any Tunisia tao anatin'ity confinement ihany de hatrany amin'ny 5 isan-jato ny fiakaran'ny antso ataroby ary anisan'ny tena lasibatra de reo vehivavy 30 ka hatramin'ny 70 taona ny miantso zany ny miantso ataroby zany fa ny tsy miantso zany za mino fa mbola be da be koa any zay iaran'zany herisetra zany avy amin'ny satana rehefa malalisany ny herisetra ajanony ny herisetra Jesosy dia miendany amin'ny olona malemy Jesosy de miendany amin'ny olona marefo Jesosy de miendany amin'ny olona mijaly noho ny amin'ny herisetra koa raha kristianina isika ajanony ny herisetra manjary mpifanandrina amin'ny Jesosy isika tsy misy azon'i Jesosy atao amintsika raha tonga mpifanandrina amin'ny Jesosy tsika rehetrarehetra raha matetika tamin'ny andron'ny testamenta vaovao de naseho tahaka ny endriky ny olona marefo ny vehivavy eny fa na de tsy mbola misy fahalemena kory sisa de valazaina fa marefo kanefa kosa Jesosy dia nanandratra andreny vehivavy reny jereo ny fomba nataony araky ny voalaza ao amin'ny 12 rehefa nahita nyity vehivavy izy tao amin'ny tempoly dia niantso azy izy ary indro le vehivavy ao anatin'ny fangiry firiana amin'ny fifindrana dia nanantona an Jesosy nankatoa ny antson'i Jesosy taorian'izay kosa nefa dia nametrahan' Jesosy ny tanany izy ary rehefa afaka nametrahan' Jesosy ny tanany izy de hoy izy raha vehivavy afaka mirofinao ianao afaka tapitra tanteraka nofaranana tanteraka vita ny aretina afaka tamin'ny rofiny ilay vehivavy tsy ho adinony mandrakizay ny tanan'i Jesosy izy nikazikazy ary teny faran'izay tsara indrindra tamin'izay norenesiny teo amin'ny fiainany ity tenin'i Jesosy nanao hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao ary de nankalaza n'Andriamanitra izy nampafantatra amin'izao tontolo zao mihitsy zay rehetra no heveriny momba an' Jesosy ity le hoe nankalaza n'Andriamanitra ity amin'ny dikateny fototra dia tsy hoe vetivety kely fa nankalaza elaela mihitsy ary nankalaza maharitraritra mihitsy an'Andriamanitra izy zany hoe afaka naneo ny fifaliany mihitsy faly ane tena faly satria afaka manandratra ny vehivavy Jesosy manafaka ny vehivavy Jesosy ary manampy ny vehivavy Jesosy koa tsy azosika atao ry havana ny tsy iraharaha an'ireo vehivavy ireo sanatria na anilikiliky an'ireny vehivavy ireny na reny olona zay niara-ny fanararotana na ny herisetra ireny tsy maintsy ho faranatsika mantsy izao fampahirezana zao ka de inona moa zany zao ny hafaran'le
fitsidian'i jesosy tao amin'ny tempoly. Sitrana ilay vehivavy nideran'Andriamanitra izy maneho zay azon'i jesosy atao amin'ny olona rehetra. Faly izy, hita teto fa faly ty vehivavy ty satria tanteraka taminy lay voalazan'ny liko atoko faefatra manomboka eo amin'ny 5:12 ka hatramin'ny 7:12 hoe efa niriny fatratra ny nakany am-piangonana isa-tsabata satria efa nananteny izy fa ho avy eo jesosy anasitrana azy. Nananteny izy fa hanafaka azy amin'ny fahoriam-panahy sy amin'ny fahorin-tsaina rehetra ny tenin'ny soratra masina zay hoentin'i jesosy dia ny fahamarinana tsy misy petina. Ary nananteny izy fa ho tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra fa hitondra fanafahana ho an'ny olona natongavan'i jesosy. Tena faly izy satria tanteraka teo amin'ny fiainany misy tamin'ity sabata indray mandeha tia ireo antony ny hiraka sy ny teny fikasana zay nampitondrainan'i jesosy rehetra tanteraka teo amin'ny fiainan'izany. Ry havana, amin'izao sabata zao koa nge jesosy afaka manao an'izany amin'ny fiainantsika. Mahatsiaro voageza ve tsika? Iaran'ny herisetra nolazaina tary am-boalohany fa tsy ho an'ity vehivavy ty irery fa tsy nitonona anarana izy fa napetraka eo amin'ny toeran'ity vehivavy ty isika rehetra ka na iza na izy isika no mahatsiaro voageja, na iza na izy isika no mahatsiaro hotery, na iza isika no mahatsiaro iaran'ny herisetra dia afaka mitondra vahaolana ny amin'izany jesosy amin'ity maraina ity. Tianao ve ny anasitrana anao jesosy? Ry havana malala, tianao ve ny anasitrana anao jesosy? Mialatsiny raha manonona anaran'olona ho an'ny Germaine, tiany Germaine ve anasitrana azy jesosy? Ary tsy voatery ho vehivavy fa lehilahy ihany koa Alexis ve tiany Alexis ve anasitrana azy jesosy? Rakotsizavy ve tiany rakotsizavy ve ny anasitrana an'i jesosy azy? Amahan' jesosy ny olana sy batany jesosy ny eta mavesatra eo amin'ny fiainany. Tiany ve zany? Miantefa aminao ny antson'i jesosy amin'ity androany ity. Miantefa amintsika tsirairay avy. Rahalahy manana, ianao avianao rahalahy manana. Mitondra ny azo fijaliako rahalahy manana ary mitondra ny enta mavesany rehetra manantona an'i jesosy amin'ny mpakatoavana. Ry havana malala, mino fa mametraka amin'ny tanantsika amintsika jesosy. Ary miteny amin'ny teny malefaka ao amin'ny sofintsika manao hoe rahavavy, ranadahy, rahalahy, afaka amindrofonao ianao. Mety misy raim-pianakaviana eto na lehilahy zay mpanao herisetra, mila hoentiny eo amin'i jesosy zany satria ilain'i jesosy ny manome fo vaovao anao androany. Tapa-kevitra ve ianao hanolotra ny fiainanao an'i jesosy ka amaly ny antson'i jesosy mba ho ametrahany tanana koa ka iova ny fonao ka le olona mpanao herisetra dia manjary olona tsara fanahy kosa manomboka izao. Vonina amin'izany ve ianao? Raiso ny antson'i jesosy, ekeo ny fametrahan-tanana zay ataony dia eno ny feony fa feo fiaran'izay tsara no teneniny aminao manao hoe ranadahy, rahalahy, afaka amindrofonao ianao. Raha vehivavy zay matsiaro mijaly androany ny fotoana fa tonga jesosy rehefa sabata taka an'izao, manatona an'i jesosy, ametrahany tanana ianao ary enohy ny feo malefaka zay teneniny. Raha vehivavy, afaka amindrofonao ianao. Raha vehivavy, nahafahana tamin'ny fahasembananao ianao. Raha vehivavy, afaka tamin'ny fanaintainanao ianao. Raha vehivavy, sitrana amin'ny aretinao ianao. Tena izy raha vehivavy dia zao, afaka ianao raha vehivavy, afaka ianao. Androany sabata fa 24 ny volana ho tamin'ny fotoana zay nandrenesantsika n'izany afatra zany eo amin'ny toerana misy anao io dia mino fa ho faranan'i jesosy ny nofo ratsy rehetra. Ry havana, ho faranan'i jesosy zany. Zao ny fotoana zay amaranana an'izany. Raha manao an'izany isika rahalahy isany dia tadideo fa miendany amin'ny satana isika. Aoka isika endany amin'ny Kristy. Miendany amin'ny Kristy isika zay manandratra ny mijaly, manandratra ny mahantra, manandratra ny marefo ary manandratra zay azon'ny herisetra. Koa hiaraka andray fanapahan-kevitra tsika androany tapitra ny fampaherezana zay atao. Fa miaraka amin'izay koa dia tapitra hatreo ny fanaovana herisetra. Vita ny fampaherezana zay atao, fa vita hatreo
ny fanaovana herisetra faranana hatreo ny fanaovana herisetra sy ny fanararaotana atsahatra tanteraka izany aok'izay ny fahasoavan'Andriamanitra zay natobany tamintsika nitondra fanafahana tamintsika androany engane mba hitoetra mandrakizay ao amintsika ka ampiova ny fiainantsika, ampiova ny tokantrano misy atsika ary ampiova ihany koa amin'ny fomba vaovao ny fifandraisantsika ao anatin'ny ankonana sy ny fianakaviana. Eny ara-tompoko, ka izao ary ny zavatra ataontsika androany asehontsika androany fa mankatoa ny antson'i Jesosy isika. Ko mandroso eto aminareo eto izao ny antso antsika Jesosy meteza anantonan'i Jesosy fa ametrany an-tany any amintsika Jesosy ary izy vavaka ho tononona mba hitondra fanafahana sy fanasitranana antsika tsirairay avy. Ko ara sitrakareo meteza ianareo anohina anaiky an'izany antson'i Jesosy zany. Raha sitrakareo dia eo am-pitsanganana isika anonona vavaka isika tompoko. Misaotranao indrindra zay Andriamanitray nanome Jesosy Kristy zay nanome ny fahamarinana ao anay, mahatonga anay Andriamanitra hitandrina sabata, mahatonga anay hanana finoana sy fanantenana fa isa sabata Jesosy Kristy dia hitondra fanafahana ao anay tsirairay avy. Misaotranao anay zany amin'izany fahamarinana ara-tsoratra masina nomena anay izany ary misaotranao manokana tamin'ny afatra sarobidy zay mentefa aminay tsirairay avy satria raha mpanao herisetra zay taloha ianao Jesosy Kristy tompo no mahita fa manantona anao zahay. Tianay raha mba hovainao ny fonay tsirairay avy. Hovay zay Jesosy Kristy tompo ary mba hanana fo vaovao. Tahaka izany koa raha toka efa niaran'ny herisetra mavesatra loatra ny azo fijaliana zay efa nentiny reto marefo reto na ny ankizy na ny vehivavy. Tonga ny famonjena androany tamin'ity sabata 2 ty. Androany ianao nanatanteraka ny teny fikasanao. Afao Andriamanitra ny zanakao tsirairay avy. Omeo an'izy ireo ny fahasitrana tanteraka. Tsy niara-batana ihany fa niara-panahy ihany koa. Ny manontolo amin'ny maha-olombelona, amin'ny mahampamorona anao, ianao Jesosy Kristy tompo amerina amin'ny laon'ny fiainan'izy ireo tsirairay avy. Dia maniry izahay fa ho anisan'ny mpandray anjara amin'ny ady izay atao amin'ny fanaovana herisetra manomboka zao zay rehetra ireo dia ho anisan'ny endany aminao Jesosy Kristy tompo mba hanavotra ny olona zay ao ambanin'ny herisetra. Dia mitahi manokana ary an'ireo zay rehetra ao anatin'ny fijaliana amin'izao fotoana izao, ianao no hanafaka an'izy ireo mandrakariva. Zany vavaka zany ny tononona amin'ny anaranao rery any Jesosy. Amen. Dia sika hiaraka idiran'Andriamanitra indray amin'ny fanaovana ny hira fa 780 sy 300. From
raiso ny tsodrano ary andriamanitry ny fiadanana zay nitondra ny Jesosy Kristy tompontsika le mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty nitondra ny ranony fanikena mandrakizay izy anie ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zay akasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy anie ny voninahitra mandrakizay amen. Se noie dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là, mon refuge est dans tes bras. Mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là, mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Père, entends mon cri, viens transformer ma vie. Jésus, mon ami, viens transformer ma vie. Oh oui, Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu n'es jamais loin de moi. Me voici, je viens à toi. Tu es ma vie et ma joie. Jésus, je viens te louer, t'exalter, te contempler et m'unir aux voix des anges pour chanter ses louanges. Pour chanter ses louanges. Depuis ma tendre enfance, j'attends la délivrance, cette vie en abondance, sans paix ni souffrance. Père, entends mon cri.
andriamanitra ny ampitombo ny fahaiza-manao sy ny fitahina manoloana ny asa fanompoana zay niarahana nanao tamin'nyity fotoana ity. Ankasitrana ny ray aman-dreny mpitandrina izay nanome ny vatsy zay mitondra hery sy tanjaka mba anehoana voninahitr'andriamanitra ny vanim-potoana toy izao, satria raha ny marina dia marary avokoa isika tsiraray avy. Isaorana ihany koa ireo teknisianina zay nanao ny aino-tsy ho zavatra tamin'ny fampandianana anyity haino amanjery ity. Raha ataony tombatombana rehefa malala, mety eritreritra isika hoe vitsy manaraka eny amin'ny alalan'ny page Facebook, fa raha natao ny tombatombana satria sarotra ny manombatombana an'izany, fa raha ny amin'ny alalan'ny radio, ny amin'ny alalan'ny page Facebook, ny amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa, ary amin'ny alalan'ny televiziona, dia tafakatra ambony de ambony ny sahan'ny fanarahana n'izao fotoana izao. Dia raina ny tompo satria be voninahitra noho ny fanoanany an'izany onja izany mba atonga antsika arisika mandrakariva amin'ny fanompona an'Andriamanitra mandritra ny fotoana rehetra. Ny distrikany Anosy-be indray no andimby rehefa navita ny anjara ny distrikany Mandrosoa tamin'ity tapany maraina ity. Koa hanomboka ny fotoana fifadikanina isika rehefa tonga ny amin'ny 12 ora, zany hoe maharitra adiny ray zany fotoana izany, amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 1 ora no andraisantsika ny fitahina manokana momba ny fifadikanina asaina manokana ny mambro ny fiangonana rehetra izay fa nampiomanina nandritry ny fotoana lava, fa ity no fotoana iarantsika mitondra ambavaka ny toejavatra iaretan'ny firenentsika, iaretan'izao tontolo izao mihitsy momba n'ity aretina coronavirus ity, ary taridalana hendry avy amin'ny fitantanan'Andriamanitra zany. Andeha mba handray anjara amin'izany isika, andeha mba hanao ny fanamariana manokana ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika, ka tsy diso anjara amin'ny fitahina mandritra ity tontolo sabata ity, ny fifadikanina zay ataony tsiraray avy, eny fanadia marary aza isika, dia amprosena mba handray anjara arak'izay mahamety izany fifadikanina zay arahantsika izany. Manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ray zany ny fifadikanina. Rehefa zany dia somary mitsahatra ao anatin'ny ora iray isika, fa manomboka amin'ny 2 ora indray dia tonga etondray ny distrikany Anosy-be. Ny distrika Anosy-be dia hamintina ny programa zay nolalovantsika nandritry ny herinandro, izay niarahana tamin'ny departementan'ny MIFEM na ny misahana ny vehivavy, ka dia antenaina fa ahita zavatra vaovao mandrakariva isika ny amin'ireny programa ireny. Rehefa vita zany dia misy ireo olona nasaina, olona somary notsongaina, olona hitondra fanentanana vaovao eo anatrehantsika manoloana ny programa amin'ity androany ity. Iangaviana ry havana malala ary tiana ny manantitrantitra fa zava-dehibe ny miaraka amin'Andriamanitra mandritra ny tontolon'ny sabata. Rehefa vita zany dia ny pastora izay mitondra ny distrikany Anosy-be no hitondra ny vatsim-panahy farany ho antsika tsiraray avy, ka ho feno ny fitarian'Andriamanitra ny ity tontolon'ny sabata ity izay niarahana tamin'Andriamanitra nandritry ny fotoana rehetra. Ny programa amin'ny Zoma no tiana hatsidika sahady satria anisan'ny zava-dehibe. Anaraka concert isika ry havana malala, zany hoe antsapanahy, ankira, izay iarahana amin'ny Cœur de Lille rehefa manomboka ny amin'ny 9 ora sasana izay iarahantsika amin'ny page Facebook. Tiana ny manantitrantitra fa tombontsoa manokana ho an'ny chorale no ahafahana hitrandraka ny tsy ambaratelon'ny fideranan'Andriamanitra. Isaorana zany antokom-piry izany satria manao ny aino-tsy ho zavatra ihany koa amin'ny fanapariahana ny voninahitr'Andriamanitra mandritry ny fotoana rehetra. Izany rehetra zany ry havana no tsidika dia mba atonga antsika ho vonina mandrakariva ny anome voninahitra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika ary manantitrantitra ihany koa ny teknisianina rehetra izay milofo ny tenanay eto
ampanolorana ny fisaorana ho an'ny mpanatrika rehetra dia manatitra ihany koa ny fisaorana amin'ny tafotafo an'ny teknisianina rehetra. Raha isika ny mahita ny toejavatra ato dia angamba mety hiteny sika manao hoe zava-dehibe loatra ny atokany zany teknisianina zany, fanoloran-tena lehibe loatra ka dia isaorana mitafotafo izy ireo ny amin'ny fanoloran-tena feno ho an'izany asa izany. Singanina manokana ary anisan'ny zava-dehibe ho anay ihany koa ny miaraka mandrakariva amin'ireo ray aman-dreny misahana ny fédérationantsika, ny présidence, ny trésorier zay miaraka aminay mandrakariva isaky ny sabata toy izao, manomehery anay, manome tanjaka mba ho feno ny voninahitr'Andriamanitra mandritra ny tontolon'ny sabata. Tsy ho hitantsika sary eto izany fa tena ny mampitsidika an'izany eto anatrehan'ny fisaorana zay atao hoan'ny sabatan'olona amin'ity sabata ity. Koa mirary soa ho antsika tsiraray avy, mirary fanantenana feno antsika ka dia ny tompo ane hitsimbona sy tantana ny hoavy-piainantsika. Manomboka amin'ny 12 ora ny fiarahantsika amin'ny alalan'ny fifadin-kanina. Mankasitraka, mankatelina, misaotra indrindra tompoko. Famba maniry ampandroso azy ao ampokoa vai varavaran'izy raiso ao anaty ao izy tsesolo avelao iaro lahalana azonao fiadanana vai varavaran'izy raiso ao anaty ao izy tsesolo avelao iaro lahalana azonao fiadanana mitadiavani faha marina mianao te anampianao izany
izay rehetra taonao voay varavaran'izy raisoao anaty aonizy jesolo avelau miaro lahalana azonao fiadanana voay varavaran'izy raisoao anaty ao izy jesolo avelau miaro lahalana azonao fiadanana voay varavaran'izy raisoao anaty ao izy jesolo avelau miaro lahalana azonao fiadanana voay varavaran'izy raisoao anaty ao izy jesolo avelau miaro lahalana azonao fiadanana Amin'iza fiainaniza tsilao zany re olana nefa anio ometeza iana ho atoroko vaolana misy saka zady toko vonominany anafaka sy ia raha misakamina reo zava-mahahorety vizimia tsoanao re omba eno kambavaly hoe makaresaty amikanare zay miasa fatratra sy mavesatretana fa iza hanome hoanare fitsaharana fa iza hanome hoanare fitsaharana
oana zay mety andalo ihany fizay ato lony oana de mahary trodory fizay ato lony oana de fahasambarana fizy miantsoanaore ombaeno kambavaly hoe makaresaty amikanare zay miasa fatratra sy mavesatretana fa iza anomeo anare fitsaharana fa iza anomeo anare fitsaharana fa jesosy miantsoanaore omaino kambavaly hoe makaresaty amikanare zay miasa fatratra sy mavesatretana fa iza anomeo anare fitsaharana 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 Terang siata risota luatu lutai luatu lutai. Terena ni ana janau. Katerana hatana ni ana nanau. Fiderana hatari socha luatu lutai. Fiderana hatari socha luatu lutai. Risota luatu lutai luatu lutai. Terena ni ana janau. Katerana hatana ni ana ranau. Fiderana hatari socha luatu lutai. Fiderana hatari socha luatu lutai. Nangandani chanaye tantani.
anao izay toanao fiderana hajary sotrano atolo zay fiderana hajary sotrano atolo zay ore tompony tompony hira mirindra fa ianao no mendrikindrindra nanyandanitrana etatany tsy misy izay toanao izay toanao fiderana hajary sotrano atolo zay fiderana hajary sotrano atolo zay ore tompony tompony hira mirindra fa ianao no mendrikindrindra aza mivezivezy mitady mpamonjy anao raha sendrady mafy eo amin'ny fiainanao aza mandany andro mikaroka ianao fa niakaikindrindra Jesu ilay tompona tsy lavitra anao le tsy lavitra Jesu antsory izy zao e famalianao tokoa antsory aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka aza mirenireny mitady zay tianao aza avezivezy mifosy fanahinao fa niakaikindrindra de Jesu lay tomponao tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao le tsy lavitra Jesu antsory izy zao e famalianao tokoa antsory aza misalasala tondony le izy za indre
aza miretirety mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoany rehetra mino tsy vono ny bebaka de tsy mahisy adino fa samy hosanatra maunena nulumeluna itaetsisero tovara ketraka tomitadi saya mikirana teyanara fatutra Swani
pitantana miarabantsika rehetra indray atao anatin'ity fandarana manokana ity arak'izao fahitantsika zao ny taleny départementan'ny sekoly sabata eo anivon'ny fiondrona amin'ny fédération ny fiangonana adventiste aty amin'ny ranomasimbe indiana ny pasteur Rado Rakotonandrasana no vahintsika atao anatin'izao fandarana izao. Miarabanao pasteur. Miarabanao namana Edouard ary miaraba ny mpijery rehetra ankehitriny. Tao anatin'ny fandarana farany isika dia niresaka mikasika ilay taridalana vaovao eo anivon'ny sekoly sabata, taridalana ho an'ny tanora zokiny. Misy ve ny vaovao hafa ankoatran'izay azo ampitaina pasteur? Ny voalohan-teny namana Edouard dia tiana ny mampatsiahy antsika rehetra
fa nanomboka tamin'ny fahatelo folo ny volana jona lasa teo a dia fa azontsika jifaina any amin'ireo dépositaire rehetra zay efa nampahafantarina antsika ny lesona sekoly sabata amin'ity telo volana fahatelo ity na ihany koa sika manantona mivantana ty amin'ny imprimerie ty somanany rariny mba hanjifa izany ny fanirina dia hanao fanandramana isika mahafinaritra fa miezaka isika ary miamitombo izany ainona nefa fa mbola misy ihany koa reo izay mety mbola tsy nanjifa izany dia antsoina ampitiavana ny faharoa dia mahakasika an'ilay lesony tanora zokony tiana ny manamafy fa fandaminana maneran-tany izy io efa taona vitsivitsy izy io nefa notinapaka tany amin'ny advisory teo anivon'ny division nirana tamin'ny fohy be maneran-tany efa nresana koa izy io taty amin'ny ranomasimbe indianina misy antsika fa andriamanitra moa ny mpandahatra ny zavatra rehetra ary nona fa izao fotoana izao no tanteraka dia fandaminana avy amin'andriamanitra koa manomboka amin'ny telo volana faefatra amin'ity taona roapolo amin'ny roa arivo ity zany dia isy lesona natokana ho an'ny tanora zokony izay ao anatin'ny sokajy taona 20 hatramin'ny 10 taona tiana ny manamarika fa ho an'ny fiangonana satria efa ela moa no resana nyity klasy ny tanora zokony ity efa taona maro no resana n'izy ity ka ho an'ny fiangonana zany zay efa nanajora ny klasy ny tanora zokony io dia tsisy miova ny klasy fa ny lesona ianarana no miova an'ity vaovao zay iarahantsika amin'ny maneran-tany ity mety misy ao amin'ny fiangonana satria lesony lehibe ihany izy io ny anarana taloha dia nisy nakambana tamin'ny tami izy io tamin'ny taloloha kely teo dia manomboka amin'ny telo volana faefatra zany dia esorina avokoa any amin'ny klasy ny tami any lehibe reny tanora zokony 20 hatrany amin'ny 10 taona ireny dia akambana ho klasy ray iaraka ihinana sy ikoka nyity sakafom-panahy vaovao ity mety anotantsika manao hoe dia ahoana moa zany zao mpampianatra lesona fanetanana sy ny mpandrindra mety mbola nansarotra ve zany dia azadiny fa ao anatin'ny sokajy taona io maro amin'izy ireo ny filopitarika maro amin'izy ireo ny pitarika maro amin'izy ireo ny maniry ho filopitarika ka fanandramana manokana ho azy ireo ny hitondra sy hitarika ho amin'ny fandrindrana sy fanetanana an'ity klasy ity misy ihany koa mety tena manao hoe ka ny anay vitsikely mety roa mety ho telo fotsiny tanora zokony amin'ny fiangonanay ahoana natao dia azadiny fa ny ten'andriamanitra dia milaza fa raha misy izy roa na telo mivavaka amin'ny anarako dia eo ampovoany aho ka zava-dehibe ny iombonana izy ireo amin'izany sakafom-panahy saza ho an'izy ireo izany anisan'ny mampiavaka ihany koa sy ny antony manokana hoe natao telo volana faefatra lizy satria ao anatin'io ihany koa ny andianany voameram-panendry ka ahafahan'ny fiangonana zany zao efa mieritreritra sahady hoe ahoana koa no atao anatin'ny voameram-panendry no ny fahasoavan'andriamanitra hiatrehana ny taona 1 raha mbola tsy tonga ny tombotsika ka dia matoko sy mino izay fa anao ny fandaminana rehetra ny fiangonana mba hanasarantsika izany tanjona eo amin'ny klasiny tanora zokony izany farany namana Edouard mety nisy nanao fandaminana hafa tsy mitovy amin'izay teny zay mety hoe misy ihany koa ny klasiny tanora zokony fa mety tsy voaja tsara lay taona tao anatiny dia amin'ny telo volana faefatra amin'ity zany tohizo aloha lay klasy ny tanora zokony efa nisy hatramin'izay aloha fa manomboka amin'ny taona 20 ny volana janoary zany telo volana voalohany dia arinantsika ho arak'izay le izy mba hahafahan'ny tanora zokontsika higoka ny sakafom-panahy miaraka amin'ireo namany mitovy aminy amin'izany sakafom-panahy manokana ho azy ireo izany isorantsika ny pasteur Rado Rakotonandrasana tale ny départementan'ny sekoly sabata eo anivon'ny fiangonana amin'ny fédération ny fiangonana adventiste aty amin'ny ranomasimbe indianina nitondra ny tsaro fantatra mikasika ny vaovao eo anivon'ny sekoly sabata eto amin'ny ranomasimbe indianina veloma tompoko Sapako itako fafiti huduri awaminau nataunau uai
voninahitra ho an'ny avindrindra any an-danitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany ry ava-malala
araka ny efa nampandrenesina ary inoko fa efa miomana sy miandren'izany fatratra isika dia androany sabata folakandro faharoambyroapolo ny volana dia sabata manokana zay natokany fiombonambe ny fiangonana adventista manerana ny Ocean Indiana mba anatanterahana vavaka manokana ao anatin'ny fifadikanina noho ny antony lehibe zay efa fantatsika sy iarahantsika mahalala tondra mbavaka manokana isika ny am'izao trangana retina coronavirus izay mandavo olona marobe izao zay tsy mitrahatra ny miova ny valana retina tonga hatramin'ny manidina mipetaka any amin'ny plastika any amin'ny toerana rehetra ary mipetaka any amin'ny akanjo any amin'ny sakafo any amin'ny vola any amin'ny zavatra rehetra ohatran'ny tsy voary zany tsony ny olombelona ary ohatran'ny manontany tena ny rehetra hoe mbola isy ve zany olona tsy tratra n'io valana retina io izany indrindra no ahatonga antsika rehetra manokana zao fotoana izao iantoraka mitalao mangataka ny famonjena avy any ambony koa dia misaotra antsika rehetra voninahitra ho an'ny avindrindra any an-danitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany ry ava-malala araka ny efa nampandrenesina ary inoko fa efa miomana sy miandren'izany fatratra isika dia androany sabata folakandro faharoambyroapolo ny volana dia sabata manokana zay natokany fiombonambe ny fiangonana adventista manerana ny Ocean Indiana mba anatanterahana vavaka manokana ao anatin'ny fifadikanina noho ny antony lehibe zay efa fantatsika sy iarahantsika mahalala tondra mbavaka manokana isika ny am'izao trangana retina coronavirus izay mandavo olona marobe izao zay tsy mitrahatra ny miova ny valana retina tonga hatramin'ny manidina mipetaka any amin'ny plastika any amin'ny toerana rehetra ary mipetaka any amin'ny akanjo any amin'ny sakafo any amin'ny vola any amin'ny zavatra rehetra ohatran'ny tsy voary zany tsony ny olombelona ary ohatran'ny manontany tena ny rehetra hoe mbola isy ve zany olona tsy tratra n'io valana retina io izany indrindra no ahatonga antsika rehetra manokana zao fotoana izao iantoraka amin'Andriamanitra mitalao mangataka ny famonjena avy any ambony koa dia misaotra antsika rehetra manaiky ny fandaminana ary miaraka anatanteraka ny vavaka tolona iombonana mba ahafahantsika miatrika izany valana retina mandoza izany mba ho fiarovana anyity Madagasikara ity sy ny mponina ao aminy manararoatra ny fotoana koa isika fa fitalahoana sy fiaraha-mivavaka tsy misy ohatran'izao
mba anao vavaka manokana ho an'ireo namatsika any amin'ny fédérationna Madagasikara avaratra andrefana no ireo tetikasa marobe noho ny asa fitoriana marobe izay tanteran'izy ireo any, indrindra any amin'ny faritra Sofia izay tian'izy ireo ho ampandrosoana manokana. Dia anararoatra koa isika anao vavaka manokana ho an'ny fédérationna Madagasikara Atsimo Atsinanana any a Fianaratsoa zany, satria manana tetikasa lehibe koa izy ireo ny amin'ny asa fitoriana ary indrindra amin'ny fampiasana ny radio Oasis FM 100.4 mba ho fitaovana mahomby amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izy anankitelo izay no aravintsika anankiray anatanterantsika ny vavaka izay ataontsika amin'izao fotoana izao. Iaraka anatanteraka vavaka isika. Ray tsara indrindra izay ny an-danitra eo. Ataonay ahoana no tsy hidera anao, fa na toa miororo ny tany, toa betsaka ny olana etsy sy eroa eo amin'ny lafiny rehetra, na eo amin'ny fiainam-pianakaviana, na eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, na any amin'ny toeram-piasana, hatrany amin'ny fiangonana rehetra any, hatrany amin'ny fiainam-pirenena, ka misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny toe-karena, dia tsapa fa eo foana ianao mandrindra, mandamina, mitatana, mita, ary matsapa an'izany izay tsara avy matombola velonaina tsapa amonjena. Koa misaotra anao zahay, fa menao aina, menao fofinaina, menao zavatra rehetra. Misaotra anao zahay, fa omenao masoandro, amenao ny rivotra, omenao ny sakafo mihoatra noho ny sahaza ao anay, amenao fitafiana, amenao zay rehetra ilainay ka tsy manahy zahay. Misaotra anao zahay, fa ataonao atomponinay ny fanekenanao ho Andriamanitra fitiavana sy be famindram-po, te hisaotra, te hidera anao mandrakariva izay. Tianay ho atao eo ambava mandrakariva ny fiderananao, fa tsara ianao sady mpanao ny tsara koa. Koa izany fiderana rehetra mipololoatra amin'ny fona izany, dia asandratray eo aminao noho ny fofomanitra ny famendreny Jesosy Kristy zokinay. Amin'ny anarany ihany no angatanay sy anandratanay izany vavaka izany. Amen. Anao vavaka fekekeloka isika, koa mba azahoany rehetra mandray anjara amin'izany, ifampiresaka mangina amin'ny tompo isika, amboraka eo aminy ny ao am-potsika. Koa dia anao vavaka mangina isika mandritra ny fotoana vitsivitsy, dia avy eo faranako amin'ny feo mafy izany. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, manatona ny seza fiandriana ny fahasoavanao zahay amin'izao folakandro izao, mitondra ny fahalemenay sy ny fahosanay rehetra. Soa fa Andriamanitra lehibe mamindra fosy miantra ianao, koa misaotra noho ny drafitry ny fanavotana nanomezanao an'ilay zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotanay, ka noho ny raha izay nalatsaka teo Kalvari, dia manatona ny seza fiandriananao zahay mitondra ny fonay tsy madio, amrony fo madio izay Andriamanitra, ary avao izy orona marina ny fanahy ao anatinay. Aoka ny famindramponao hambomba anay tsirairay avy,
fa raha mandinika eloka ianao tompo dia tsy misy mahajanona eo anatrehanao. Misaotra anao zahay fa ianao nefa nyteny fa raha miaiky ny fahotanay zahay dia mahatoky sy marina ianao ka manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tanterao aminay tsirairay avy izany. Renao ny vavaka mangina izay nasandratra iteo. Fantatrao ny fahalemenay. Efa nanao izay ratsy teo imasonao zahay. Efa nandika ny didinao zahay. Nefa manana mpamonjy feno fahasoavana izahay ilay any fanantenana ho anay tsirairay avy. Koa dia matoky zahay fa noho ny rany Kristy dia voavela ny elokay. Koa ny fanahinao masina ny toetra ao anatinay. Ampitombo ny fahatokinay, ampitombo ny finoanay fa ankehitriny aza dia zanaka izahay. Ary hitondra tena araka izany mahazanaka ao anay izany ka ny fiainanay rehetra amin'izao sisa izao dia ampiseho fa manana ny Kristy ao anatinay izahay. Ary olona voavela eloka eo anatrehanao. Mpanota no vonjena tamin'ny fahasoavana izahay nefa manana mpamonjy mahery koa dia ny fahasoavany rery ihany no fahatokina ao anay. Ny fanahina masina ny hitarika anay amin'ny fibebahana tsy misy anenenana ka raha ho avy tsy hoela eo amin'ny raha ho lanitra ianao dia ho hita tsy manatsiny izahay mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Misaotra ray eo noho ny fahasoavanao. Amen. Ry ava-malala faly manamafy hatrany ny fiarabana atsika rehetra amin'izao sabata folakandro izao. Tononona ho atsika rehetra tsy isan-kanavaka ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary avy amin'ny ilay Andriamanitra ray izay tia antsika. Ny fifadikanina sy ny vavaka ataotsika dia mba handresena ny fandringanana amin'ny lafiny rehetra. Ry havana, raha nanapa-kevitra ny foibentsika eto amin'ny faritry ny Oceana Indiana fa androany sabata fa 20 ny volana Aogostra 2024 dia natao sabata ny vavaka sy ny fifadikanina manerana ireo fiangonana rehetra manerana ny faritra Oceana Indiana, indrindrandrindra eo amin'ireo enina isaky ny faritany eto Madagasikara dia anatanteraka izany koa ireo avatsika any amin'ny nosy Maurice, any amin'ny nosy La Réunion, nosy Seychelles, any Mayotte sy ny nosy
Komora. Ny antony lehibe indrindra ry havana anaovantsika zao tolona ambavaka manokana izao dia noho ny fahatsapana fa misy ady lehibe atrehana maneran-tany ary tafiditra amin'izany ireo firenena eto amin'ny faritry ny Oceany Indiana zay tanysaitsika teo dia tsy inona izany ady zany fa ady amin'ny fiparitany valanaretina coronavirus na atsointsika koa hoe Covid-19. Mafy dia mafy io aretina io ry havana ary tsy azontsika hamaivanina mihitsy satria tsy mitrahatra mitombo, miparitaka, mivoatra ny aretina ka lasa manidina ny virus. Tsy misy tsy ahitana azy na eny amin'ny rivotra mipetaka amin'ny faritra rehetra ka mety maritra andro maromaro ny fahavelomany eo amin'ny tany, eo amin'ny plastika, eo amin'ny baoritra, eo amin'ireo vola kirakiraina sy ampiasaitsika mifamezivezy etseroa ary amin'ireo fitaovana iasana amin'ny fitaovam-pitaterana, fitaovam-pifandraisana, ny fitaovana ampiasaitsika any ampiasana eny amin'ny latabatra sy ny sisa sy ny sisa. Toa mampanontany tena mihitsy ry havana ny toe-javatra manao hoe iza ndray no asaky ilaza fa tsy voan'izany aretina izany na maromarina koa tsy mety ho voan'izany aretina izany. Misy ny voa fa manana ny hery fiarovana mafy sy matanjaka. Misy mihitsy ara reo ataon'ny mpitsabo amin'ny teny frantsay hoe cas asymptomatika, izany hoe ohatran'ny tsy marary izy ireo kanefa afaka mamindra amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fampikasoana, amin'ny alalan'ny pitidrora, ny reoka amin'ny tany sy ny sisa. Raha ny taremarika farany ry havana no jerena, ny taremarika tamin'ny talata 27 volana aogostra farany teo zay navoakan'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 na ny CCO Ivato dia tataka zao ny taremarika azo aroso. Ny totalin'ny vita fitiliana na tamin'ny alalan'ny PCR zany na ny Gene Expert dia nahatratra 57 278. Ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina hatramin'izao dia mahatratra 14 009. Mahatratra 420 isanjato. Ny totalin'ny sitrana tamin'ireo marary dia nahatratra 12 767 na 150 isanjato. Ny marary mafy sy tratrany fahasemporana atao hoe forme grave dia nahatratra 520. Ny efa maty dia nahatratra 370 am'zato. Reo taremarika reo nefa dia eketsika fotsiny hoe ho santionany fotsiny ihany maneho ny tendance, ny fironan'ny toe-javatra satria mbola kely loatra ny fitiliana vita raha oharina amin'ny isan'ny malagasy zay mihoatra ny 920 tapitrisa 26 million. Mbola tsy tafiditra ao reo marary tsy nandalo toeram-pitsaboana, reo marary zay vao nisy ny fisehoan'ny fambarana aretina dia tonga dia nanao ny fitsabotena. Ny tsoakevitra azosika raisina ry havana dia izao, areto mandoza ity manafika atsika ity. Ary raha tsy ampy ny fiarovana sy ny fitandremana zay ataotsika dia mety andringana olona marobe tsy tambosaina io aretina io zay antsoina hoe lozan'ny taonjato 20.
izany dia mampatsiahtsika toejavatra anankiray zay nandalovan'ny voakan'Andriamanitra nananotanina ny fandringanana tanteraka ny zanak'Israely manontolo zay efa nikonokonon'ny namana sy ireo namany. De ny vakitsika ny tantara ao amin'ny bokin'ny Estera. Estera toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 9 ary toizatsika amin'ny 110. Estera toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 9 toizatsika amin'ny 110. Zao ny vaka ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy Hamana tamin'ny Haseorosy mpanjaka, misy firenena iray efa miely sy mianaka eny amin'ny firenena samihafa isan-tokony eran'ny fanjakanao, ary hafa lalàna noho ny firenena rehetra ireny sady tsy mba makatò ny lalàn'ny mpanjaka, ary tsy mendrika amin'ny mpanjaka ny amela azy eny. Koa raha sitraka ny mpanjaka aoka ho soratana mba haringana ireny, dia andotaleta volafotsy ray alina ho tanan'ny mpanao raharaha hoentina ao trano firaketan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Hamana, omenanao ihany ny volafotsy sy ny olona koa anaovanao azy araka izay sitrakao. Ry hava-malala, mananotanina ny loza ho an'ny vahoakan'ny Israely manontolo, satria misy olona izay mialina, izay mitetika handringana tanteraka tsy misy na anankiray aza ny vahoaka ny Israely. Mazava ho azy ry havana fa rehefa ny devolony manome saina, rehefa ny devolony te hamon'olona, dia manatanteraka izany ny olona ampiasainy. Ny eken'ny mpanjaka ny heviny mba handringanana ny vahoaka Israelita manontolo. Io ohatra seho io dia tahaka ny aretina Covid-19 ry havana. Nandresy Satana satria afaka mandringana olona marobe maneran-tany izy, tsy afa-po amin'ny fandringanana vitsivitsy izy, fa mbola tiany ampiana foana mandra-pahatonga ny olona ho ringana tanteraka. Rehefa manambana ary ny loza, tsy azo atao ny mitaza-potsiny, tsy azo atao ny miandry ny loza hiantra, tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisina, tsy maintsy misy olona manao viverinyainy mba navotana ny maro, dia tahaka ny nataon'i Jesosy tamintsika taranak'olombelona izany. Izany indrindra no torohevitra nataon'i Mordekay izay dadataon'i Estera. Nyresaka tamin'ny Estera izy mba hanaosorona ny tenany ho famonjena ny maro, ho famonjena ny firenena Israelita manontolo. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro zao, dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy, fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia ringana. Ary iza ny malala fa angamba ho amin'izao andro zao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Estera dia nanana tombotsoa fa lasa vadin'ny mpanjaka, ary tombotsoa zany tokony ararotina amin'izao fotoana izao mihitsy no tokony hanaovany izany ezaka ho fiarovana ny marobe izany. Inona ny torohevitra ny menan'i Estera? Asaina manao sorona ny tenany izy mba asaky hiditra ao amin'ny mpanjaka, na dia tsy nahazo alalana aza. Ka raha toa mahita fitia amin'ny mpanjaka izy, dia afaka hiteny, afaka handahatra mba hangataka ny tsy hamononany jiosy araka ny planina efa nataony Hamana. Izany torohevitra nataony Mordekay tamin'ny Estera izany, mba hanao sorona ny tenany izany no hany fiarovana ho an'ny zanak'Israely manontolo. Eto ny lesona lehibe tsoana ry havana dia izao, ary andao hampiaritsika androany sy amin'ny androm-piainantsika rehetra. Tsy nahatoko tena Estera, na dia vadin'ny mpanjaka azy izy,
fa nahatoky an'Andriamanitra sy ny fitiavana izy ka dia zao ny vahaolana narosiny. Vakitsika ao amin'ny bokyny Estera. Estera toko faefatra ny andininy fa 5 ka hatramin'ny 20. Estera toko faefatra ny andininy fa 5 sy ny 20. Dia nampitondra valiny ho amin'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary voreo ny jiosy rehetra izay mba atososana ary mifady anina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary zao sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza koa raha tahiny maty aho dia maty. Ry ava-malala, 3 andro sy 3 alina izany ny faminaniana ny amin'i Jesosy ilay manavitra ny firenena rehetra fa maneho an'i Jesosy Estera hanavitra ny jiosy marobe hanao sorona ny ainy fa raha momba azy Andriamanitra tahiny mahita fitoenan-tsain'ny mpanjaka izy dia ho avitra ny vahoaka Israely manontolo. Mazava ho azy fa nitrantsehitra Andriamanitra ny fadianina Estera sy ireo ankizy vaviny ary nanaiky izany fandaminana izany ny jiosy manontolo. Vokany nitrantsehitra Andriamanitra namaly mivavaka sy ny fitalaona nataon'izy ireo, naongana teo amin'ny toerany Amana, novononana atona teo amin'ilay azo zay efa natsangany, efa saika aminona Mordekay izy. I Mordekay kosa dia nomemboninahitra naka ny toerany Amana ary ny jiosy rehetra lasa olonafaka ravoravo isan'andro. Ry ava-malala, raha mitady andringana atsika tokoa, mitady andringana ny firenetsika ny valanaretina coronavirus, dia ny vahaolona tsara indrindra dia ny miantoraka mitaraina amin'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'ny vavaka fifantohana ary amin'ny alalan'ny fifadikanina no anatanterana izany. Hamaly vavaka tokoa Andriamanitra, ho resiny coronavirus, ho ringana tsy hoely Satana, fa ho miamboninahitra, ho faly sy ho ravoravo ny zanak'Andriamanitra rehetra any amin'ilay tany tsy misy aretina na fanaintainana na fijalinana tahaka izany, any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao zay efa nampanantenan'Andriamanitra. Izany no zavatra iseho. Izao no antso ataoko amintsika tsaray avy ary antso ataon'Andriamanitra amintsika ao amin'ny boky ny tantara faharoa toko 7 ny andininy fa 14. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no ho avy any etsi-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino avy any an-danitra aho ka mela ny elony ary anasitrana ny taniny. Ho tanterahan'ny tompo tokoa ane zany mba ho tena zava-misy eto amin'ity Madagasikara tanindrazana malalatsika ity, ka dia ho resy tanteraka ny coronavirus, ho faly isika rehetra satria momba antsika tokoa Andriamanitra. Ho tahinany ny teny asoa atsika tsiraray avy. Amen. Ko dia hiaraka anomboka ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitro, miteranao, manome voninahitra anao ary manandratra avo dia avo ny anaranao masina izahay. Andriamanitra tianay ianao, mikarakara anay ary namorona anay teo amin'ny famoronana anao izahay, ary mbola anao ihany koa izahay teo ny hazo fijaliana noho ny famonjenao anay. Saotra tompo noho izany fitiavana lehibe izany, ko ankehitriny tsy misalasala izahay manantona anao ary miankoka eo anatrehanao, mamelany efa ny eloka tompo ary mamindrafo aminay. Diovy izay ho afa-keloka
ary sasao afa-pahotana tanteraka. Ary mamelany heloko raha nandratra izao vavaka izao amin'izao fotoana izao amin'ny seza fiandriananao. Mifona aminao diovo afa-keloka tanteraka. Vavaka Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny mba hitahianao ny firenena rehetra izay miady amin'ity coronavirus ity manerana ny vonin'ny tany, indrindra fa ny eto Madagasikara. Ho tahianao amin'ny fomba manokana ireo manatanteraka izany ady izany hatrany amin'ny fiadidian'ny repoblika izany, ireo membre ny gouvernement, ireo dokotera maro isan-karazany izay manatanteraka an'izany ady lehibe izany, ireo mpitsabo mpanampy, ao ny polisy, ny zandary, ny miaramila, ireny rehetra ireny tompo dia ho tahianao, ho arovanao ary dia mba ho tahianao ho salama tsara daholo. Ary faniriana ilalina ny mba hialana zany virus zany eto amin'ity tanindrazana ity, ka dia mba handeha ampiadanana ny vahoaka rehetra. Mivavaka ihany koa zahay tompo ho andreo marary tratran'izany aretina izany, eo ny marary any amin'ny hopitaly, eo ihany koa ny mitsabo any an-trano. Tahio izy ireny Andriamanitra, hatanjao izy ireny, ary tahio ny fanafody rehetra zay hoaniny mba hitondra fahasalamana. Ary meo faindrena ihany koa ireo dokotera zay mitsabo azy ka mba hahita ny hevitra rehetra mba hahatonga azy ho salama tsara. Mivavaka ihany koa Andriamanitra ho andreo membre ny fiangonana izay tratran'izany aretina izany. Tantany tompo, sitrano, ary ingany mba hiverina amin'ny laony tanteraka ny fahasalamana izy ireo. Ary ho andreo membre ny fiangonana ihany koa izay mbola tsy tratran'izany aretina izany, Jesosy io arovy hatramin'ny farany, ary mba hanalavitra azy ny arety mandringany, ary dia mba ho salama tsara, ka mba ho fitahiana ho an'ny mpiarabelona, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny manodidina ny rehetra ny ireo zanakao ireo. Zany vavaka izany tompo dia tononiko sy asandratro eo amin'ny seza fiandriananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay maty ny soloelokanay. Amen. Rainay tsara indrindra zay an-danitra ao amin'ity sabata maraina ity dia mbola manandratra vavaka ito izahay noho ny fahafantaranay fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao, koa angatahanay manokana amin'ity sabata ity mitondra mbavaka ho fiarovana ny vahoaka malagasy rehetra eto amin'ity nosondrazanay ity sy ny any ampitan-dranomasina ihany koa. Entinay mbavaka azy fiarovana tahaka zany ihany koa ny membre ny fiangonanao zay meny mipatrana magnerina ity fivoronam-be zay misy anay ity. Angatanay fiarovana manokana koa tompo amin'ity fotoana manokana ity ireo dokotera, mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro filamina zay samy manao ezaka tandrify azy letraray avy mba ahavitana ny fiadina amin'ity aretina Covid-19 ity eto amin'izao tanindrazanay izao. Ary tsy ho azy ireo ihany fa tsy adino amaka ihany koa ireo zay efa tratra zany tsy mokarety zany ka marary na any an-trano na any amin'ny tombo-pahasalamana, dia ianao no oka hanatrika azy ireo amin'ny farafara zay misy azy ireo, ka hikasika azy ireo ka ampiala zany aretina zany ao amin'ny vatantenan'izy tsiraray avy. Tiana ihany koa mitondra mbavaka ny mpitondra fanjakana na ny agneny toera na ny mpitondra fanjakana eo fobe, dia anao no ome azy ireo tolotsaina endry andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra ifanandrify mba ahafahanay aharesy zao valana n'aretina zay misy mandribaka maneran-tany ity. Ary ihany koa tianay mitondra mbavaka ho an'ireo mpitondra ihany zay manapa-kevitra sy magnatanteraka ny toromarika rehetra, ameza azy ireo ny fahendrena, ary tsy vitan'izany omeo azy ihany koa ny hery fahafa manatanteraka
ary mba hampahomby ireny fepetra sy fanapahan-kevitra zay raisina reny mba ho sambatra tokoa ity nosinay ity ary ny fiangonanao ao anatin'izany rehetra zany koa apetrakay eo an-trananao izany vavaky rehetra zany ary tonominy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sotranao zay Andriamanitra raina zay an-danitro mbola afaka miasa minaranao ty fotoana androany ity zay afahanay manadratra vavaka eo retrenao. Saoranay ny famindramponao satria mbola natratra an'izao fotoana izao ary ankehitriny mangataka izay ny mba amelanao ny lokay tsiraray avy. Miaina ao anatin'ny tontolo zay feno fahasarotana izay noho ireo valanaretina maro samihafa kanefa na eo zay zany rehetra zany dia matoky izay fa ianao dia mitantana sy miaronay. Koa ankehitriny raha angataka vavaka manokana amin'ny ireo fédération Madagasikara FM hoy izay dia mangataka manokana aminao mba haningila ny sofinao ny amin'ny lanitra ambony ary eny izao vavaka zay sangatra izao. Noho ny abin'ny famindramponao dia ianao ny angatanay hiasa amin'ny fahafenony amin'ny alalan'ireo mpiandraikitra rehetra ao anatin'izany fédération izany, ireo départementa maro samihafa, izy ireo ny fahendrena, ny fahafahana mivelatra trany mba azona mampandroso ny ambainday ny asanao amin'ny fata zay misy izy ireo eny. Maniry zay raha maniry mba hatonga ireo ezaka rehetra zay ataon'izy ireo mba handroso hitondra hery lehibe amin'ny alalan'ny famofoazana ireo sain'ny olona amin'ny faritriny ka hatonga an'izy ireo atsapa ny antsinao ka hiantehitra aminao. Ianao no angatanay taro io asa rehetra zay vinanina ho tanterahana amin'ny faritriny. Mangataka aminao izay mba ampiny fanahinao ka atontosa izay rehetra tiana atao indrindra fa afana manomana olona maro hitsenanao rehefa ho avy ianao. Dia apetraka am-palitananao zany rehetra izany tononona amin'ny aranao Kristy. Amen. Jehovah Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, tsy mitsaratra ny midera sy manome voninahitra anao zahay no ny fitantananao ny fiainanay, ny fombanao anay hatramin'izay ka hatramin'izao ary matoky zay manantena ihany koa fa mbola hitantana ny fiainako avinay manontolo ianao. Ankehitriny ary ray masino dia mangataka ny famelan-keloka avy aminao zahay ny amin'ny tsy fahatanterahanay ireo fahotana sy ny tsy famendriana rehetra vitanay teo amin'ny fiainanay. Ianao ane amindra fo aminay tsiraray avy vahoakanao. Ankehitriny dia mitondra izao antombavaka manokana eo anatrehanao zao zahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay antoka ary toky sy hero anay fa ny vavaka zay ataonay noho ny amin'ny alalany dia ho azo asandratra eo anatrehanao zany. Koa meteza iaino ny fivavakay Tompo ary meteza amindra fo aminay tsiraray avy. Tondra mbavaka manokana izahay amin'izao androm-bavaka natokanay vahoakanao izao hitalaona aminao. Tondranay am-bavaka ny fédération ny Madagasikara avaratra andrefana, ireo mpitantanasa telo mirahalahy izay napetraka ao hitantana sy hitondra izany fédération izany. Mitahia azy ireo ianao Andriamanitra momba azy ary aoka anome ny tsilosaina amin'ny alalan'ny fanainao masina ho azy ireo ka amantara ny mandrakariva izay fomba sy lalana hitondrana zany vahoakanao any amin'izany faritra misy azy ireo izany. Fantatrao ny asarotan'ny asa, ny andraikitra lehibe zay napetraka ao amin'izy ireo. Matoky zay fa tsy amela azy ireo irery ianao fa ianao la efa nifidy azy, ianao la efa nametraka azy ireo no hitahy sy hitantana ny fiainany. Da io ihany koa ny vady amanjanaka izy ireo mba ho mpanohana mavitrika ao anatin' zany asa izany. Miarova azy amin'ny mety ho fakampanahy rehetra na ny hevim-petsy izay alefa n'ilay ratsy. Entinay am-bavaka ihany koa ireo départementa miara-miasa amin'izy ireo, ny komity ny fédération izay miara-mitantana amin'izy ireo
izany sa lehibe sy midadasika izany. Ny fanahy ny fahendrena no ao amin'ny tsirairay avy mba ahafahan'izy ireo mamantatra izay tokony ho ataony manoloana n'ireo fanapahan-kevitra rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny asanao dia ny fitoriana ny filazantsara. Nitahy ireo faritra anankiefatra izay mandrafitra n'izany federasiona izany dia ny faritra Boeny, ny faritra Melaka, Sofia ary Betsiboka. Maro ireo vahoakanao izay miparitaka amin'izany faritra izany, napetraka ao fahazavana izy ireo. Andriamanitro ny fanahinao masina ny hitantana anomeny ny vahoakanao ny fahendrena ka ananana firaisampo, firaisan-tsaina ka ny amita ny iraka dia ny fitoriana ny filazantsara no anisan'ny ho zava-dehibe manendry sy mahatonga ny tsirairay avy anatanteraka ny hetsika rehetrarehetra ao anatin'izany federasiona izany. Ka matoky zahay fa mialala ny herin'ny fanahinao masina dia ho tanteraka ny sitraponao dia ny fandrosoany ny asanao. Nitahy ihany koa ireo pastora ny distrika manerana n'izany faritra izany mba ho tanakavananao sy ireo mpitantanasa ireo eo amin'ny famitana ny fitoriana ny filazantsara, miarova amin'izay mety ho asany devoly sy ireo fandrika maro samihafa izay velariny ka mety hitondra lafiratsiny eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Matoky izay tompo fa miainy ny vavakay ianao ary manatanteraka ihany koa ny sitraponao ho amin'izany fiangonanao sy ny asa izay nankininao ho tanterana izany. Ka tsy irery zahay, tsy irery izy ireo fa manana anao ary hitahy ny vahoakanao rehetra manerana ty ranomasimbe indianina misy anay ty alehnao fa tonononay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay tsara indrindra an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao, ary ray malala, ray mahafantatra izay mahasoanay. Mbola maintsy fianaranao izahay ankehitriny ary mivavaka ny amin'ny hidiranao an-tsehatra, ny amin'ny fiainan'ny membre sy ny mpitantanasa ao amin'ny federasiona ny fiangonana adventiste ny taonany andro fahafito Atsimo Atsinanana. Andriamanitra tompo tio ny faniriana dia mba ametrahanao ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fiadanana ao anatin'izany federasiona izany. Ta eo amin'ny fomba manokana ireo mpitantanasa telo lahy dia ny filoha izany, ny mpitantsoratra ary ny mpitahiry vola, mba hisy firaisan-tsaina sy fifankatiavana ary fiaraha-mihevitra mpandroso ny asa ka mba ho tonga telo tompona masan'andro eo ambany fitarian'ny fananao masina izy ireo, mba fana mitondra ny vahoakanao hanao ny asa ary hitarika vahoakanao mba ho any mikanana ny lanitra. Andriamanitra tompo tio ngataka aminao mba omba nisy telo ny rahalahy ary ame azy ireo fisainana sy fo izay mihety eo anatrehanao ka hifampihevitra tsy hikatsaka afa-tsy izay ahasoa ny federasiona ary ampitombo ny fahaiza manao ambany fitarian'ny fananao masina mba hampandeha ny asa. Kataka aminao mba hita azy ireo iraisaina ary mba voatarika fananao masina amin'ny fipemanalokelo ka raha toa ka misy zavatra izay tsy mifanarahana. Andriamanitra tompo tio kataka aminao koa mba hitany fiangonana rehetra ny membre amin'ny federasiona io mba ho feno fananao masina izy ireo, mba hikatsaka sy hitady ny tavanao ao anatin'izao vanim-potoana izay mbola isy ny valana retina izao, mbola tsy ahafahana manao afafianony ny asa mandraraha
dia mba ho araraotana izany mba hanana firaisana fiaino aminao Andriamanitra ary mba hanaradia an Jesosy Kristy avokoa izy ireo. Aoka nana firaisan-tsaina fanampo, fahazotompana, hafanana hamita ny asanao ka sady anatena no anafaingana ny fiavianao eny amin'Andriamanitra ireo mambra rehetra. Aoka mba ho fianona ny fanano masina, ny fatra fanano masina trany izy ireo amin'izany. Andriamanitra tombotio kataka aminao mba ame azy ireo ihany koa ny fahatokina mba ampitiavana atoky eo anatrianao, amerina aminao zay tokony ho averina ary ame azy ireo ihany koa fitiavana mba hafa manolotra mifanatitra, mana fahafoizatena amin'ny lafiny rehetra anoanana ny asanao. Andriamanitra tombotio ny fanirianay dia mba federasiona mandroso ary mamita ny asa ny federasiona tsy matsinanana eo toko malalo eto koa zay dia mahatsiaro ny radio azisy ao amin'ny federasiona io tahio amin'ny fomba manokana ny fitaovana, tahio amin'ny fomba manokana ny ireo mpiasa, ireo mpikarakara, ireo teknisianina, ireo rehetra izay mampandeha izany radio azisy izany. Fahasalamana, ny hery sy tanjaka meo azy ireo, ny saina, ny fahalalana, ny fahaiza-manao dia aoka ny fanano maso nametraka azy ireo amin'izany toerana izany. Dia mandro tombotio aoka mba ho fitaovana mba ahatonga firaisan-tsaina amin'ny mambra izany radio izany ka mba hiara entana amin'ny fitoriana ny filazantsara ta eo fomba manokana ireo zay miaino izany mba ahita fialofana tokoa eo anivon'ny efitra karakaina. Gataka aminao mba ame fitiavana manolotra sy malala-tanana fanaovatsoan'ny mambra mba hahafahana manohana ity onjam-peotsika ity. Andriamanitra ny faniriana dia mba androso ary atanjaka izany radio izany ary ho fitaovana mahomby ihany koa entina hitoriana ny filazantsara avy ny anabakabaka miditra amin'ny efitrano sy ny toerana rehetra ahafahana mandefa izany afatra izany. Izany rehetra izany dia tononay satria izay sitraponao tononay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany mivavaka izany dia misaotra tompo satria mahatoky ny valim-bavaka atolotra ao anay izay. Amin'ny anaran'ilay tompo ty anay dia Jesosy Kristy no anirina izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra ray tsara indrindra zay ny an-danitro amin'ity fotoana izao zany dia mivavaka zay tompo mangataka aminao mitahianao manokana ny Fédération Madagasikara Sud-Est ireo mpitatana asa tompo ao anatin'izany fédération izany mba hidiranao an-tsaitra amin'ny fomba manokana hitantana sy karakara azy ireo indrindra tompo hiaro azy ireo amin'izao fotoana zao satria misy valana arety mba tonga azy ireo voaharo amin'izany valana arety izany ary izy ny mbavaka ihany koa tompo ny fikasana izy ireo sy ny programa rehetra zay nyvolovolaina izy ireo tanteraky amin'ity taona ity mba hidiranao an-tseritra tompo izany programa izany hitanteraka araka ny sitrako. Izy ny mbavaka tahaka izany ihany koa ireo mpiara-miasa amin'izy ireo dia ny personnel de bureau ireo départementa isan-karazana. Anao ray tsara indrindra any an-danitro no ngatanay anome fahendrena sy saina maranitra anireo mpiara-miasa ireo ahafahan'izy ireo miray hina miray saina ampandroso ny asana. Iny ray tsara indrindra any an-danitro izy ny mbavaka ihany koa ny membre tsirairay avy any amin'ny district tsirairay avy mba hatonga ireny membre ireny
hopiaragny miasa akaiky amin'ro pasteur izay mitarika azy ro agny amin'ny district tsirairay agny izany. Anao tompono aname fanambina amin'ireo membre ireo, ary ianao koa tompo hiaro reo mba ho feno fahasalamana ahafahana izy reo manohagna ny asany. Sy mambavaka ireo pasteur izay mitariky ireny membre ireny mba ho feno fiarovana. Inde tompony vady amanjaraky izy ireo mba ahafahany zany ambolagna izany anohagna ny asanao miaraka amin'ireo vahoaka be dehibe amin'izany faty zany. Tinay Jesosy io raha hoavitsy hoe reo raha olahitra ianao tsy mpisanjara tompo ireny mpanomponao amin'ny fatry ny fédération Madagasikara Sud-Est reny fa andova ny fiainana malagasy. Dia koa zay dia mitondram-bava ny fitaovan-tserasera zay misy agny amin'ny toerana io dia ny radio izany. Anao tompo no hitahy izany radio izany fitaovana mahomby sy fitaovana ilaigny ary amparoso ny asanao amin'ireny fatry reny. Arovy izany fitaovana zany mba tsy ho siba ary arovy izany fitaovana zany mba tsy ho very. Eny ray tsara indrindra any an-danitro tahio ro membre tsirairay avy izay mamokatra fandaharana miasa ao anatin'izany radio izany mba ny farano hoe tadavina azy. Nonay zany vavaka izany angatany aloha ny anaran'i Jesosy. Ray tsara indrindra zay any an-danitro, misaotranao zay fa nahafinaritra ny teninao nampahery anay nahafahanay nanatanteraka ity fomba fiady manokana miantehitra aminao ity dia ny fifadikanina sy ny vavaka izany. Raha nanonona ireo vavaka rehetra no tononona hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao, ireo mpanomponao ny fandimby ireo, dia misaotranao zay. Ataonay ahoana ny tsy fisaotranao, efa azonay antoka sady ny valim-bavaka avy any aminao, ny fidirana an-tsehatra ataonao ka mba ho tafita soma tsara izay tsy ho ringan'izao valanaretina izao, indrindra ty firenena misy anay ity. Ho tafita soma tsara ny fédération Madagasikara avaratra andrefana, satria ho tanterahanao ny vavaka rehetra sy ny asa fitoriana ataon'izy ireo, indrindra any amin'ny faritra Sofia izay fanaovan'izy ireo tetikasa manokana mba ampivelarina zany faritra izany. Misaotranao satria azonay antoka fa iain'ny vavaka nataonay koa anao ho an'ny fédération Madagasikara atsimo andrefana, ka dia ho tahinao ny asa fitoriana rehetra, iroborobo ny asanao any amin'izany faritra izany, ary indrindrandrindra ho tahinao ny radio Oasis FM 106.4 any toerana mba ho fitaovana tena mahomby amin'ny fitoriana filazantsara ka tsisy fitsarany fa andeha ny herinaratra, andeha ny programa rehetra ho fitahina ho an'izany faritra izany ary fitahina ho an'ny olona rehetra afaka mandre ny teninao. Misaotra tompo fa akasitrahanay ny valim-bavaka rehetra ataonao, eny ataovy mihoatra noho izay nangatahanay ara amin'ny anaran'i Jesosy angatahako izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, isaorantsika Andriamanitra noho ny tompontsoa ananatsika afaka nandray anjara tamin'izao tolona ambavaka izao. Koa ny tompony hoe hitahy atsika fa tsy farany eto ny ady fa hozary fiainatsika ny fanaovana fanandramana lalindalako hatrany miaraka amin'ny tompo, satria fatatsika fa atombotra ny andro. Koa misaotra atsika rehetra na ireo zay nandray anjara tamin'ny fifadikana, na ireo zay nandray anjara tamin'ny fandaharana rehetra tamin'ity sabata itya, dia ny tompony homba atsika rehetra ka tonga atsika ho tafajoro ary handray ny valim-bavaka zay efa antenaitsika fa ataon'ny tompo amintsika. Hivavaka isika, raiso ny tsodrano avy amin'ny tompo. Hitahy anareo anie Jehova ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova ka hamindra fo aminareo.
eny anandra tantavany aminareo ny Jehova ka hanome anareo fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay avy mandra-piavany Kristy ilay tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Andriamanitro enony fivavahako tiako loatra ny mipetrake ambavahadina toy izay mitoetra eo anday tsy fana o teny loko